Ho an'ny tontolon'ny fahasalamana kosa moa hiditra anatin'ny vaovao ara-tsosialy isika. Anisan'ny aretina izay mpahazon'ny zaza malagasy moa amin'izao fotoana izao ny hernie, mety voatsabo ara-dalana nefa ity karazana aretina ity, nefa mety hisy ihany koa ny fahasarotana. Fanadihadiana irana amin'ny rotsy rakotony iray ny eo amin'ny sariny mamy rasoana ivo. Dia mifidy taona loatra ny aretina hernie, saingy ny lehilahy ny tena hitrangana izany aretina izany. Raha araka ny fanazavan'ireo mpitsabo dia fivoahan'ny taova amin'ny lavaka voajanahary izay misy eo amin'ny vatan'ny olombelona ny antsoina hoe hernie. Samy misy io lavaka io voajanahary io avokoa ny tsirairay ary ny fanaovana fihetsika mahery loatra toy ny fanenana matetika na ihany koa filanjana zavatra mavesatra loatra no mahatonga ny taova ao anatin'ny vatan'ny olombelona hivoaka amin'ny fantsona na lavaka voajanahary io. Ny hernie aloha zany amin'ny ankapobeny dia fandidiana ny tena vahaolana. Misy ihany moa zany raha mbola kely loatra ohatra le zaza nandray ohatra misy reny ceinture hernière na fekibona hernie reny azo atao aloha hoe mametaka an'ireny efa misy toerana manokana mpanao an'ireny raha itsika eto Antananarivo dia ndraindray izy nefa raha mbola tratra meloa hoe alolobe nandray mihidy ho azo ihany le izy raha mbola kelikely le zaza dia mahatratra hoe tratra voalohany mihitsy fa tsy efa ela be taty aoriana vo etsiny rarahina ela be teny le izy fa rehefa araky zaza tao zany alolo araky zaza tao zany dia fandidina no vahaolana misy io. Fandidina moa zany misy hoe fandidina hoe asia louvert izy amin'ny fitenenana, misy reny hoe cystoscopie reny, misy ny fandidina tsotra hoe jerena le lavaka dia averina ny taova ao anatiny raha mbola azo atao averina anaty kibo any ohatra le taova voaketoka atao na tavela atao iny dia idina le lavaka avy ary ambony. Misy ny tsy mahare fanaintainana na marary rehefa mitranga ny hernie, saingy rehefa miombo ny aretina dia miteraka fahasarotana ary mety hitera-doza ho an'ny marary. Isan'izany ohatra ny fiparitahan'ny loto ao anatin'ny vatana raha toa ka ny tsinay no mivoaka ary voaketoka eo amin'ilay lavaka. Misy faritra eo amin'ny vatana zany le lavaka voajanahary eo orifice naturel izay malefaka. Any ankibo ohatra izy ireo mety misokatra mihitsy ireo lavaka ireo fa rehefa tokony miteraka ohatra ny olona dia tokony hidy ireo lavaka ireo. Fa misy sasany ohatra hoe teraka le zaza lasa tsy mihidy le lavaka dia lasa mivoaka avy eo ny tsinay. Ny ankabeazan'ny marary ny hernie dia ireo zazalahy kely ka manomboka eo amin'ny faha-enimbolana na faha-herintaonany eo no mitranga izany aretina izany. Rehefa mitranga moa ny aretina ka ilaina fandidiana dia mangataka ny fanaovana didy poitra ihany koa ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny malagasy.